Ny manolotra amin'ny fandarana eto dia ny havanareo mopera tsika Marcel ivavaka aloha isika alohan'ny hanomboasika ny fotoana. Andriamanitro nomenao fotoana izahay amin'izao mialohan'ny paka izao mba hihavao zanay hahatonga anay ho olom-baovao mba hiampitanay amin'ny fitsanganako velona amin'ny lafiny maro satria ny paka tokoa dia fiampitana sahala amin'ny nampisinao ny zavatra rehetra avy amin'ny tsy misy no aharianao toetra vaovao sy fo vaovao indray ao aminay izay anjakany fahotana. Sokafo ny saina sy ny fonay amin'izao fandaliana-pinoana izao mba hahalalanay ny marina ambaranao ary omeheroa izahay hahatosa izany matoky ny fanampiany fahasoavanao sy mahefanay inonino izahay raha sy miaraka aminao matoky anao izay Jesoa. Amen. Ny loha hevitra ho diniana sy ho fakafaka isika ary mpianao zaina amin'ity fandaliana-pinoana androany ity dia ny hoe ahoana ny tena iainantsika ny lalàn'i Kristy, ahoana ny tena hoe izany hoe tsy ataosika hoe teoria fotsiny izany izy fa tena hoe ho lasa fiainana izany hoe misy lalàna nomeny Kristy antsika dia ny didim-pitiavana moa izany dia ahoana ny iainantsika ny lalàn'i Kristy. Araka ny hirantsika dia hoe didy tokana nomeny Jeso dia ny fitiavana aoka isika hifankatia dia hoe inona le andidiny Jesosy sika anatin'izany teny hoe mifankatiava zany mila vavahana izay fa sy fotsiny hoe mifankatiava ohatrao dia lasa tenenina mbava fotsiny fa sy fantatra ny tena heviny dia io ihany koa le hoe fomba ahoana ny tena ahafahana tena miaina sy mampiseho an'izay tena izy tokoa araka ny tena izy tokoa sady itovelany no avy amin'ny fo dia ho fantarisika zany amin'izao fandaliana-pinoana izao hoe inona marina ny hevitry ny hoe lalàn'i Kristy hoe fifankatiavana io ary ahoana ny ahafahana mampiatra azy eo amin'ny fiainana zany. Izay ny lohevitra antsika dia anasako antsika anaraka azy hatramin'ny farany. Ny nanosika ahy hanomana n'ity lohevitra fandaliana-pinoana ity dia ny evanjely ny alarobia fahatelo amin'ny karemy ilazany Jesoa hoe sy tonga hanafoana ny lalàna fa tonga mba hanatanteraka azy. Dia teo asany hoe aleo ho azavaiko tsara misy amin'ny mpiaino ity lohevitra mahakasika ny hoe ahoana ny ainana ny didin'i Kristy ity satria amin'ny testamenta taloha dia misy lalàna maro samihafa dia ohatrika hoe teny Jesoa hoe tsisy hofoanany reny mandra-pahatanteraka izy rehetra. Izany ve zany midika dia hoe ireo zavatra voasoratra ao amin'ny testamenta taloha dia hoe tsy maintsy tanterahina aby zava-doza ireo ohatra hoe tanterahina aby satria tsika mamaky baiboly dia tena mahita ao fa tonga dia hoe rehefa misy olona mandika an'ity lalàna ity tonga dia torahana vato tonga dia vonoina izy dia oza hoe aleo hazavaina araka ny tena heviny izy ity mba tsy hampiroroa saina sady manampy antsika ihany koa zany halala ny tena hoe tenin'Andriamanitra zany. Dia androany aloha zany antsika sy dia handany fotoana hanazavany hoe misy ao anatin'io lalàna io ny ataontsika hoe fototra tsy azo ialana ohatra hoe ny didifolo misy ndray lalàna mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy mahakasika ny mahizy an'i Israely manokana amin'ny mahavahoaka tamin'izay fotoana izay azy voadidina firenena hafa. Misy lalàna mamaritra ny atao hoe identité an'ilay firenena Israely fa sy mahakasika ny ohatra hoe firenena-kafa. Dia inona marina ary ty atao hoe lalàna ty dia inona ny atao hoe mpaminany dia inona ny tena tiany Jesoa tenenina anatin'izay. Anatin'ny fivoasako dia antenaiko fa misy zavatra ho azontsika zany fa zay aloha hoe tsy arabaky teny hoe zay rehetra voasoratra ao amin'ny testamenta taloha akory dia tsy maintsy ho tanterahina arabaky teny satria Jesoa no milaza an'izay amin'le hoe tsisy hofonana dia anankiray na tendrosoratra anankiray aza amin'ny lalàna mandra-pahatanteraka izy rehetra. Dia izao ary ny andeha hidirantsika zany lohevitra ampanjeviko foana mba hiainantsika zany hoe tena iainantsika io lalàn'i Kristy io lalàn'i Kristy. Dia izao ity misy famitinana anankiray nisany manaitra be ao amin'ny evanjely masin-damatio ao dia ity no tiako hiarahantsika miainga zany. Izao ny tenen'i Jesoa zay rehetra tianareo hataony olona aminareo dia mba ataovy amin'ny olona koa ary zay rehetra tsy tianareo hataony olona aminareo dia aza atao aman'olona koa. Ao amin'izany ny lalàna sy ny mpaminany. Averiko indray mandeha zay rehetra tianareo hataony olona aminareo dia mba ataovy amin'olona koa ary zay tsy tianareo hataony olona aminareo aza atao aman'olona koa. Ao amin'ny Mateo 7:12 misy an'izay teny izay. Io no antsoina hoe fisipika volamena na hoe règle d'or amin'ny teny anglisy ataony hoe golden rule. Dia io ataontsika hoe fisipika volamena io zany dia mifitina amin'ny hoe izay tiako hatao agnamiko dia ataoko aman'olona ary zay zavatra hoe sy tiako mahariandriagna mihitsy re zany no atao agnamiko dia aho ny voalohany sy manao an'izany aman'olona. Ary faranan Jesoa io tenin'io hoe amin'izany teny zany ny lalàna sy ny mpaminany. Raha fitinina zany dia hoe ny baiboly io zany dia afaka fitinina fotsiny amin'izay hoe zay rehetra tianareo hataon'ny olona aminareo dia aza atao aman'olona koa ary zay tsy tianareo hatao aman'olona dia aza atao aman'olona koa. Zay zany lalàn'i Kristy zay satria Kristy no miteny azy kanefa io didin'i Kristy io
dia lazainy hoe mametina ny testamenta taloha manontolo lalàna sy mpaminany satria izay ny mbola nisy tamin'ny andro ny Jesoa mbola tsy voasoratra ireo testamenta vaovao fantatsika ireo amin'ny andro itenenan'i Jesoa fa efa nisy ny lalàna ny atao hoe lalàna zany dia ny voasoratra amin'ny boky demony Moïse, Jenezy, Exode, Levitika, Fanisana, Deutéronome. Dia ny mpaminany misy ny mpaminany efatra lehibe, misy ny mpaminany 12 madinika fa rehefa miteneny hoe lalàna sy mpaminany io dia ny baiboly manontolo no resahana amin'izany amin'izay teny izay hoe izay tianareo ataon'olona aminareo dia mba ataovy amin'olona koa ary izay tsy tianareo ataon'olona aminareo aza atao aman'olona ihany koa ao amin'ny Mateo 7:12 no misy an'izany azo lazaina hoe io zany mamitina ny lalàna rehetra zany satria ny didin'Andriamanitra moa zany nomeny tamin'ny alalan'ny Moïse dia nampahafantarana ny vahoaka iny rehefa hoe fanao fanekem-pihavanana ny vahoaka sy Andriamanitra dia rehefa avy eo hadinodino ny vahoaka ireny dia nisy ireo mpaminany nitsangana ny rahin'Andriamanitra nampahatsiaro ny olona hiverina amin'izany amin'ny lalàna rehetrarehetra ireo fa rehefa tena jerevana zany ny fototry ny lalàna sy hoe tia nahatongavana amin'ny lalàna miteny hoe aza mamono olona fa raha dika zany dia hoe sady tiako re aho ro vonoana no zany za tsy amono siko re nivadiko no angalarina dia za tsy angalatra vadin'olona tena tsy zakako ny fitahina laingana endrikendrehana dia tsy ataoko zany izay ina zany ny hevitra ny io no zany Jesosy zany teteny amintsika hoe ny lalàna sy dia avy hatrany aloha le hoe manao an'izao naza manao an'izao ny tena voalohany fa ianao misy ny mahalala ao amin'ny tenanao hoe ty zavatra ty tsy zakako re aho nanaovana sy rariny tsy zakako re zany no anaovana sy fahamarinana tsy zakako re zao no opaopaina tsy zakako raha izao no mba laingalaingana tsy zakako re ohatra hoe zaho no hoe misy volako ny ramin'olona any dia rehefa avy eo iny hodiana amin'ny tapy dia izy averina tsy zakako zany tsy zakako ihany koa re ohatra hoe izaho ray aman-dreny atao tsinotsinona dia tsy zakako no ohatraohatrao dia ozy izy hoe izany lalàna zany aloha dia mitodika amin'ny hoe tsy mba ataoko amin'olona zany satria zavatra tsy zakako re atao amiko dia ohatr'izay koa re hoe niare dia tena mba tiako zany ho azaina zany tena mba tiako aho arahabaina tena mba tiako zany hoe zaho apetraka amin'ny maha ray aman-dreny aho tena mba tiako zany hoe ny fananako sy kitikitiha tena mba tiako zany hoe ohatrao mba ataoko amin'olona koa zay ary tsy ataoko amin'olona moa zany tsy ataoko amin'olona zay zavatra hoe sy tiako ny anaovana azy amiko ary ataoko amin'olona zay zavatra tiako mba ataon'olona amiko zay zany ny hevitra ny hoe zay rehetra tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'olona koa ary zay tsy tianareo atao aminareo dia aza mba atao amin'olona ihany koa zay zany anisan'ny famitinana anankiray ilazany Jesosy ny atao hoe lalàna sy mpaminany ary ataoko fa zay angamba ny tena hevitry ny tenin'i Jesosy hoe tsisy ho foana akory ny lalàna na dia teny soratra iray aza zay ny fitininy hoe zay zany ny votoatiny ataovy amin'ny hafa zay tianao atao aminao ary aza atao amin'ny hafa tena fadio fadin-dambo amin'amboa fady ohatran'ny anabavy fady tena fady ohatran'ny mihoatra noho ny fadin-drazana ny manao zavatra zay tsy tianao rehefa atao aminao dia fadio koa ny manao azy amin'ny hafa fa any amin'ny taratasy masina Paoly ho an'ny Romanina any amin'ny 7:12 anisan'ny misy famitinana faharoa ihany koa ilazany Jesosy hoe io fitiavana maneona zany mamitina ny lalàna rehetrarehetra dia nga ovakitsika zany Romanina 7:12 manomboka eo amin'ny andininy 9 zany no vakitsika izao no lazainy masina Paoly manao hoe aoka sisy hanatrosa aminareo afa-tsy ny fifankatiavana fa izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna zay ozy izy izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna Romanina 7:15 dia mitohy ny fanazavany eo ambany eo hoe satria ny hoe aza mijangajanga aza mamono olona aza mangalatra aza miampangalainga aza misiriry zavatr'olona mba mididy hafa rehetra dia voalaza fohy eo amin'ny teny hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao ny fitiavana sy tia manisy rasy ny namana ka dia ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna antsakany sy andavany zay zany lazainy masina Paoly ao amin'ny Romanina ny didy rehetrarehetra hitantsika reo aza mitsangajanga aza mangalatra aza mamono olona ozy izy sy ny didy hafa rehetrarehetra dia hita ao anatin'ity teny tokana ty hoe tiavo ny namanao tahaka ny tenanao ka ny fitiavana zany no fahatanterahana ny lalàna antsakany sy andavana zany hoe tena tanteraka anao tena tsisy famahony zany lalàna rehefa tena hoe atosika ny fitiavana namana ianao dia ampiny masina Paoly ny fanazavana mba tsy hampirorosaina hoe io fitiavana io izy izy dia tsy manisy rasy ny namana zay tsy manisy rasy ny namana sy manao zavatra ratsy sy manao zavatra manimba sy manao zavatra manohitohina ny fahafahana ny zoamakasy ny hafa io na manimba ny fahasambarany na manelingelina ny fivelarany zay zany natao fitiavana
sy manisy ratsy ny namana. Izay ihany koa zany anisan'ny famotinana manampy an'ilay efa niresantsika tamin'ny voalohany. Ny ahatongavantsika zany zao fitianiko kely de am'izay tsika tsy very fa ny fivoasana iny nisy antsipria ny azo anazy fa zao le izy ho an'i Jesosy zany ny lalàna sy ny mpaminany azo lazaina hoe ny tenin'Andriamanitra manontolo misy de mifitina amin'ny teny tokana ty hoe zay rehetra tianareo hataon'olona aminareo de mba ataovy amin'olona koa ary zay sy tianareo hataon'olona aminareo de azo atao aminy ihany koa. Mateo 7:12. De ny famotinana faharoa ao amin'ny Romanina 7:17 sy ny manaraka eo le milaza ny hoe tiavony namanao tahaka ny tenanao fa ny didy hafa rehetra reny de mifitina amin'izay teny tokana hoe tiavony namanao tahaka ny tenanao. De zany fitiavana ny namana tahaka ny tena zany anefa de zay hoe sy manisy rasy ny namana ianao de tanteraka anao asakany sy andavany ny didiny Kristy ny lalàn'ny Kristy tanteraka anao arapaky teny. Reo didy anankiroa reo zany ny tena ataontsika hoe ezatsika ny miaina azy. Azontsika izay ireo le sisy ho foanareo mandra-paha foana ny lanitra sy ny tany fa ny aza mihina kisoa anjody manokana iny ny hoe ohatran'izao de mety miova iny arakaraka ny vanim-potoana. Taloha no didina ny olona hoe sy maintsy manolotra ondry anankiray atao sorona ny ondry zao raha iesy ny vary aza ny tiapokany zao 500 satria mba efa valasira makatra ny vary fa tsy vitatsika ny hanaraka ny hoe hatramin'ny tendry soratra ny zavatra asany de naverina ny Jesosy sika zany amin'ilay ataontsika hoe foto zavatra l'essentiel ny atao essentiel ny tena foto zavatra de io zany ka no zany aleo ireto zavatra anankiroa reto amin'ny didin'ny Kristy reto zany anisan'ny tena mba himasotsika indrindra amin'izao karemy zao ary eo ny andrefesantsika ny hoe fibebahana. Ny fibebahana anesy hoe fotsiny hoe mba lasa niditra any am-piangonana anatin'izay fa tsy de izay fotsiny anatin'ny kilo hoe mba efa mahalala mizara ianao fa ianao na mizara azy ianao mifady hanina ianao de manankona kely ohatrany de iny zarainao mba mandefa fanampiana ho any havana traboina ny toamasina sy ny mpifanila bodorindrina amintsika zay mety hoe sahilina de mba mizara sika fa tadio le tenin'ny raha olona folo miteny hoe donner sans aimer c'est offenser zany hoe na manome anao fa manao hoe igny lero kaseseho manome anozika fa sisy fitiavana de herim-po veromainana ianao mbola sisy dikany zany ka eto zany ny tena zava-dehibe de hoe isika miaina ny fitiavana fa ny fitiavana ny didin'ny Kristy ka io fitiavana didin'ny Kristy io de misy famotinana anankiroa izy tenany ihany no milazany hoe mba ataovy amin'olona releretsy zay tianareo ataon'olona aminareo ary fadio toy ny anak'Andriamaso fadio toy ny fahasambao fadio toy ny anabavy fadio miotra lavitra ny fitandremana fadin-drazana ny manao zavatra hoe rehefa gnao anaovana azy sa mahazaka nefa gnao lehibeny manao azy aman'olona eo zany efa zava-dehibe ny ahitantsika n'izay hoe fanatanterahana ny didin'ny Kristy araka ny hoe mba tanjona asika hoe tena mba iainasika ty didin'ny Kristy ty io zavatra io ny raha olona zany aloha voalohany tsy hoe zavatra eto velany na sanganasa eto velany no tena zava-dehibe fa sisy dikany na de misy sanganasa velany ohatrany maneho endrika hoe fitiavana namana azy ataontsika fa le faharisan-dahatra roposy ao anatin'ny saina misy zany le ao anatin'ny saintsika misy no tena resatra atsambahanao an'ty satria tsy zakako rehefa atao agnambo efa olo-masina ianao am'izay satria mahatateraka ny lalàna sy ny mpaminany. Eo koa hoe tena tsy mba ataoko amin'olo ty fa tsy zakako atao amiko aho te atao an'ty de mba ataoko amin'olo zany ary tiako ny namako ohatrany tiavako any tenako zazy tiako roatra za tratra ny zavatra ratsy de ny fitiavana sy manisy ratsy ny namana zay ny tena fibebahana ary mahatratra n'izay ny tsirairay avy amintsika misy zavatra mahafinaritra be sy miova amin'ny fiarahamonina antsika satria tsika mety hoe tany saintsika eo ambava ny didin'Andriamanitra de fatatsika amin'ny katesisy ohatr'izao fa izay zavatra anankiroa ny tenen'i Jesosy zay zany mahalaza azy de andeha ratsika iroso araka ny teniko teo satria misy ankizy kely zao mihaino any io rakezy io ny tenen'i Jesosy hoe ataovy amin'ny hafa zay tianao atao aminao ary aza atao aminy zay tsy tianao atao aminao io no antsoina hoe fisipika volamena fisipika na hoe règle d'or fisipika hoentina miaina zany tena sarobidy zany dikany zany fisipika sarobidy règle d'or na hoe fisipika volamena mametina ny antsoina hoe fisipetony raha tena ara-baiboly na hoe morale biblika zany io antsoina hoe règle d'or na fisipika volamena io de araka ny henitsika teo satria naverimberina koa de misy karazany roa ny tenenan'i Jesosy azy le anankiray zany izy atao hoe formule positif le maniraka anao hoe mba manaova an'izao ianao iny zany izy tsy mandrara fa izy hoe ataovy amin'ny hafa izay tsara mba hanaovany an'izay aminao koa tsy de le valiny loatra ny kendrena eto fa Jesosy zany te hiteny aminao hoe rehefa ohatrany zao te hatao an'izao
de ataova miafy ny sara mba tiana hatiana hoe ianao rehefa mahazo azy tefaly anaovana an'izao sasao de ianao koa mba manaovan'izany mihafa zay ny ataontsika hoe zany a formule positive zany hoe maniraka anao hanao zavatra ho an'ny hafa fa ny anankiray indray a le hoe formule négative zany a de le miteny hoe sy manao naoviana zavatra rasirasy sadasada sy malotoloto amin'ny hafa zany tena fadindambo aminamboa zay le hoe sy manao amin'ny hafa izay zavatra hoe rehefa atao antiako tena zakako mihitsy a de no zany songofon'olona songofo tena ozy ny fahendrendrazana sy manao an'izany amin'ny hafa koa zany ianao any amin'ny bokin'ny Tobia de efa voateny io fisipika volamena io a any amin'ny Tobia toko faefatra andiny fadimy ambin'ny folo any amin'ny bokin'ny Tobia ty sy misy amin'ny baiboly protestante fa amin'ilay boky lazainy zareo hoe apokrifa fa ho antsika katolika deutérokanonika na hoe nakatoavina taty afara amin'ny teny grika no misy an'io bokin'ny Tobia io zany Tobia toko faefatra andiny fadimy ambin'ny folo a de zao no ilazany azy hoe izay sy tianao a aza atao aman'olona amin'ny teny frantsay moa zany satria ny baiboly eto ampelantanako am'izao ialako tsiny amin'ny teny frantsay de hoe ce que tu détestes ne le fais à personne le Jesosy zany tsy namorona fa io efa hita tany amin'ny bokin'ny Tobia io naveriny tary le hoe fa zay sy tianareo ataon'olona aminareo a de aza mba atao aminao hoe ne pas faire aux autres ce que nous ne voulons pas subir rehefa sy tianao ny hoe hiaran'le zavatra de aza atao amin'olona aza tomboka atao aman'olona le izy fa ny amin'ny Tobia raka ny teniko teo toko faefatra andiny fadimy ambin'ny folo no efa ilazany any hoe ce que tu détestes ne le fais à personne izay tena sy tianao maharendregnanao re atao aminao na atao amin'ny fianakavianao zany hoe ianao zany naman'le hiaran'le zavatra tena aza manao an'izany aman'olona zay zany le izy de Jesosy zany a raha fitinina le izy de zao satria tany amin'ny testamenta taloha de mandrara fotsiny izy hoe anareo tena fadio de tena tany reminareo any zany manao zavatra kirasirasy aman'olona fa de tena anareo sa mahazaka sy hanaovana de nahoana ro hanao an'izay zay zany tamin'ny testamenta taloha fa neny Jesoa sy fotsiny hoe mandrara hoe aza manao rasy aman'olona fa maniraka koa izy a hoe manaova zavatra tsara aman'olona zay zany mampiavaka ny kristianina zay ty amin'ny testamenta vaovao tany amin'ny bokin'ny Tobia efa niainana tamin'ny testamenta taloha de hoe ampy le hoe mifady sa manao rasy aman'olona asa angalatra kononona asa hisiriritra vadin'olona za sy angalatra vadin'olona za sy hanao an'izao satria tsy zakako rehetra hoe ny fananako no simbasimbaina tsy zakako re ny anarako no mba atao maty fosy eraky ny tampo-tanàna sy tiako re zany atao maty resaky eraky ny maty resaky any anelakelan-trano any ano atao sujet na agnabirao na any ampiasana any an-dalana de zany atao resaka sy tiako zany de tsy manao azy zany testamenta taloha zay de mifady fotsiny sy hanao ny zavatra ratsy amin'ny hafa fa neny Jesoa misy zava-baovaona hoe nouveauté zany de le hoe maniraka tena hoe manaova rahonina zavatra tsara ataovy amin'ny hafa fa reny a mafaly be anao zao rehefa ohatra hoe mba misy ohatra hoe manome anao rehefa naona de mba manomezana anao ianao zany hoe zay tianao hatao aminao a de mba ataovy amin'olona ihany koa zay anisan'izany ka zao ry havana araka ny teniko teo sy zavatra teorika hoe resahana fotsiny zany resahako zany ary zay mihitsy ny tanjona ny Kristy fa tena hoe ndao ary hampiarina zay tenin' Jesosy zay zany fa tena hoe io zany tena hoe lalana tena sady mazava no tena akaiky de akaiky atsika tena azosika iainana de iza le hafa le hoe zay tsy tiako atao amin'ny hafa ohatra de tsy ataoko aman'olona mba sy hateoria azy ohatra zao mpivady eo atokantrano re ohatra sy tianao le mahita ny vadinao club SMS na mandefa milalao telefona na misy olona azo atsony any de anao koa zany ao ka hanao an'izay fa tsy hoe ianao le sady piaso lava na fotoana atoriana de vao miantso olona de mandefa SMS ohatra hoe anao le anankiray zany de ianao le anisan'ny tena manafina telefona de tena feno kody moa de pasy isan-karazany sady misy an'le sary sipisipika tambatambatra no vao misy moa de pas soratra no misy chiffre misy karazana kody application na verrouillage na uplock sy ny sisa zany de hoe miditra aloha amin'ny varavaran'ny telefona vao miditra voalohany de efa misy kody rehefa aveo koa ianao de manokatra application samihafa de misy kody samihafa de nefa ianao farafaran'izay olona tena mpisingoloka hoe endresaka taminao de aoka ny telefona anao sy ny sisa zavatra tsotra ohatrany zao de efa iainantsika hoe tena miaina n'ity didin'ny Kristy tsika rehefa mahalala fotsiny hoe tsy tiako le ahihina amin'ny telefona za tsy manao zavatra mampiahy za tena fatra-piahiahy olona de no zany za koa zany miezaka mandray fanapaha-kevitra hoe tokony zao koa zany toetrako re tsy tiako ny ahihina de za tsy manao zavatra mampiahy ohatr'izay ny izy tonga de atsika iainana zany amin'ny andavanandro izany
Re ohatra ho tany saketo aby ny oratsika tsy hisy fandaharana hafahanteako eto amin'ny radio satria dia ho lanitsika eto ny adiny 420 re ohatra hoe ny zava-mitranga amin'ny andavanandro mba me ohatra momba pera momba ny ankizy momba ny mpianatra momba ny mpampianatra momba ny dokotera ny sage-femme ny miaramila sotrao lany ny fotoanantsika fa dia ampy zay ohatra anankiray zay hoe ohatra ianao zao hoe ny telefonina anao tsy azo kitihana dia aza mikitika telefonina n'olona re ohatra hoe tianao hoe ny olona avelany misokatra fotsiny ny telefonina satria ohatra hoe vadinao izy na olona tianao dia telefonina sisy kody ny anao aza asiana kody izay no tena fiainana an'ity didiny Kristy ity zavatra iainana eo amin'ny andavanandro zany dia izay zany le fitsipika volamena ry havana na ankizy zao dia mahazo an'izany na tanora mahazo an'izany ray aman-dreny mpanabe izay sehatra misy antsika tsirairay avy dia io ny fototra voalohany tokony hoentintsika miaina hoe ianao zany mampitaha mihafa foana eo misy ny hafa eo dia ny fomba ifandraisako amin'ny hafa dia refesiko amin'izay zakako ve ny zavatra ampizakaiko azy rehetao amiko faly ve aho re mba hanaovana an'io zavatra ampahoriako azy io ohatra sy ny sisa ny tena manantanja zany amin'io tenin'i Jesoa io dia le niteneniny hoe ao anatin'izany rery havana ny lalàna sy ny mpaminany ny Baiboly manontolo Mateo 7:12 dia ny fitsipitondratena rehetra ara-Baiboly zany raha fitiantsika dia hoe mifototra amin'ny fitiavana ny namana tena hoe azo sapaitanana ary mivaingana sady akaiky dia akaiky tahaka izany sy fitiavana amin'ny teny zany hoe ianao tiako ianao dia mahafinaritra ianao dia zao ohatr'izao fa zay hoe atao amin'ny hafa zay tianao hatao amin'ny tenanao ary tsy ataonao mihafa zay tsy zakanao rehefa atao aminao dia ny didiny Kristy moa le nomeny zany tamin'ny alakamisy masina dia hoe ny andidiko anareo dia hifankatiavanareo zany dia Jesoa anisan'ny mamerimberina zany izy ary voalaza tamin'ny evanjely androany zany zay ohatra hoe ny tsy famonoana olona ny tsy fandangana ny tsy fangalarana dia ireny zany endrika anankiray iainana n'izany fitiavana zany ianao ny ry havana rehefa tsy mamono olona zany ianao ny tena hevitra n'izany dia zao hoe ianao manaza ny aina Andriamanitra rery ny tompony aina ary olona io koa dia mba managnaina ohatranao ianao aza rangaty fanjaitra na seranginy dokotera ry amin'ny CSP2 ary mampitroninaina anao ohatra an'iny totitrano bodona mifakakazo indrindra amin'ny andro rerenina mangesy dia mangesy igny ny hoho miendaka miaso mama sasany mba miasa ny masony Maria soranazy sasany magnompa vararaka ila zany hoe mafy ny vovokitika kely io ainanao io dia avy hatrany dia manao réaction ny vatagnatsika hoe maharary dia vao mainka hanesotra ain-dehibe na aina na zazakely any ankibo dia efa aina ny hafa zany zakanao ve rehanao kibo sy tanana andrangotra tsy afaka miteny tsy afaka mandrara dia rehinao ny esorina dia zakanao ve dia nahoana ny maneso dia le olona mizoro aigny dia hevitra sy hitovizana na aditany sy ny namany dia hifangosaviana amin'ny toko zakanao ve rehanao no angosaviana amin'ny toko zakanao ve re ohatra hoe ianao ny tifirina ny basy nefa anao dia mety hitifitra amin'ny basy fa hoe aho le tsy mamono olona dia mahalala hoe hajaiko le ainao mihafa ao satria aina hoatra ny akoho no ao amin'ny ao ny mahatonga sy mangalatra dia zao ny ahaza mora angaity ary zato ny very mampivezivezy ohatra n'izao mitady azy dia io herim-pon'olona nandritra ny firy-taona fisahiranana sakrifisy be diabe ny nataon'io io fiafiana ohatrany zay vao mba nahatsangana ny omby roa ao ambaly io dia hitondrako dalo hangala sy amoaka azy tao re ny ahakely io ny ara-piso ny very mampaharary ahy dia tena hitadiavako hevitra ny ahitana azy mampitety tanàna eo so dia tia ny anako zao dia nahoana mahano hangalatra ny olona ohatrany hoe fanajana amin'ny fananany hafa mampijaly zany hoe voafitaka natao hoe nampiasonina natonatonana sy ny sisa no ny langa fitaka bela zao sy ny sisa tsy zakanao rehefa miatra zany dia aza tao aman'olona fa izany lalàna sy ny mpaminany mbola hitarin'ny Jesoa lavidavitra kokoa zany io Jesoa tehiteny hoe tsy ampy fotsiny ny riavana ny hoe tsy mangalatra sy mandanga sy mijangajanga sy ohatrohatr'izao fa mila manao zavatra tsara mihafa zay efa teneny hoe raha tsy mihoatra ny fahamarinana ny mpanora-dalàna sy ny farisianina ny fahamarinanareo dia tsy hiditra ny fanjakany lanitra kory ianareo efa nitenen'i Jesoa zany raha tsy mihoatra ny fahamarinana ny mpanora-dalàna sy ny farisianina zany hoe ny hevitra any dia zao ny farisianina le niteneniko matetika hoe kristianina ratsimba mandanga ratsimba mifosa ratsimba mangalatra ratsimba mandanga raha tsy mba mijangatsanga
mbola fahamarinan'ny farisiana sy mpanorad-dalàna zay niveau 0 fa trenao tany moins zany le olona manao rasy reny moins de rehefa mba sy tsony ianao raha tsy mba manao zao de 0 aotra zany fa mila manao zavatra araka ny fanindriny Jesosy hoe ataovy amin'ny hafa ndray zay tianareo atao aminareo hoe zay mahafalinareo rehefa ataony hafa de zay zany le izy dia nanoizatsika azy kely rehefa aveo satria sika eo manandray any amin'ny angeliste ary amin'ny tapany faharoa sika miditra mitohy manaraka de hoazavaiko aloha le hoe nahoana moa Jesosy zany mandraratsika zany hoe mba hisoroka le fanaovana rasy nahoana izy no miteny ny fisorohana ny anaovana ny rasy io zany ny tena marina zany sahala manamboatra trano ihany de mila esorina aloha ny zavatra manelingelina rehetrarehetrarehetra ny zavatra manelingelina rehetrarehetra le tany misy pirana misy vodihazo vodikinenina fakakazo sy ny sisa roy tsilo sy maintsy diovina reny lobolobo reny mba hahafahana manorina trano eo de rehefa aveo hatsahana de hadina de esorina mba hahazona niveau zany na hoe le mba marimarina hafahana manorina zavatra anisan'ny dingana anankiray amin'ny fibebahana le hoe miala amin'ny ratsy na hoe misoroka mba sy hanao rasy amin'ny hafa ny fomba fiteny azy ao de milaza ny hoe aza manao an'izao somary manana connotation négative moa filaza zany hoe ohatrany hoe aza mandrara sy ny sisa izy kanefa ilaina zany zay zavatra zay de iny le teneny hoe sy manao zavatra rasy amin'ny hafa izay sy tiatsika hiatra amintsika ne pas faire aux autres ce que nous ne voulons pas subir rehefa tsy zakanao le izy de aza atao amin'ny hafa mila manana zay fandrefesana zay foana zany sika eo amin'ny vava eo amin'ny maso eo amin'ny tanana eo amin'ny fiesika rehetrarehetra de zay foana nandrefesana azy hoe zakako ve izao zavatra tiako atao amin'ny ranona zao re atao agnamiko na olo-kafa ny manao azy amiko satria le anaovanao azy mety tsy anagnanao haigna maso satria mahantro ambany fiadinao boakely akisy kely vavy de tanao hoe kely izy de sy manana sentiment ianao sisy fangorana ianao manao anazy fa eritrereto le olona mampatahotra anao na le olona afaka mampizaly anao no manao anao an'izany na ny lehibeninao ambonimbony koa anao fa ianao mety lehibe eo amin'ny toerana misy anao de tsy manana sentiment am'zay ambaninao fa mba hafahanao mampiasa an'io fandrefesana io io outil de mesure fitaovam-pandrefesana io de ianao zany aloha miteny hoe zakako ve re misy olona matanjaka kokoa no aho na mahery kokoa no aho manao an'izao zavatra kasaiko hampizaliko ny eo ambaniko zao de zay no entina mandrefy ny zavatra de mampiova zavatra zany ry havana de andray ohatra zany isika zany zao ohatra miresaka fomba fiteny sy ny sisa zany anisan'ny aho manokana tena aho miresaka aminareo zao de anisan'ny tsy mahazaka loatra le hoe misy zavatra sy de tianao amiko de tozainao hiteny an'izay agnamiko na io fananarana na de himainimainina fotsiny azy ianao de nefa agnambadika agny ianao no manao gazety vava manao gazety vava de miresaka amin'ny olona rehetra any zay fomba fiteny azy moa zany hoe mifosa zany ambadika any no miresaka zany de zay fitsikirana tsy eo masoko zay ary le izy miaty fakahalana sy zakako de ino manosika hoe manambanimbany ahy zany de sy de tiako de sy mba hanao an'izany aman'olona za sy hanao an'izany aman'olona zay zany anisan'ny afana miana azy sy zaho reriny zany tsisy olona ngamba hanao propagande de tena fisao de fisao agnambadika agny fa amin'ny ankapobeny ny olona sy de mahazaka an'izay fa aleo vandanay maso zay vandanay voho de aleo tonga de eo zany ohatra zay mba hampazava ny zavatra zany zay ohatra hoe ianareo koa zao mety misy olona sy mahazaka hoe ambanimbanina tena hoe ambanimbanina sotro zao fotsiny zany de hoe anao koa zany aza manambanimbany olona misy mahakarazana olona sy mahazaka ambanimbanina zany misy izy nefa rehefa be onina de izy ny lehibeny ohatra hoe mpagnesonesy mpanambanimbany olona zany ary miandro vahoaka besaka sy vory zay vao mangala baraka olona rehefa olona roana telo de sy apokany eo iny fa miandry olona be deaibe zay vao manapokany ka rehefa tsy zakanao atao aminao le izy de aza atao aman'olona zany Ava marina tokoa e dia atao izay tianao atao dia ava marina tokoa e atao izay tianao atao dia ava marina tokoa e dia atao izay tianao atao dia ava marina tokoa e atao izay tianao atao
fitiavana eny ary miditra atao amin'ny tapany faharoa indray sika ry mpianatsaina dia ohatra zao tsika hijery mahakasika ny resaka hoe rariny resaka rariny reny andresantsika ohatra zany angamba tsisy olona hoe tia hoe ny zavatra sy ny zavatra anagnany zany angalarin'olona dia ho faly dia hitehaka dia tena hagnome bravo sy zara prime mandray aza hoe tiara ny valisoanareo fa dia nisaotra anareo nangalatra angamba tsy hisy an'izany fa tsisy tontolo misy an'izany angamba saika any amin'ny planeta hafa any izay moa sangisangy fa hoe sy tiako rehetra hoe angalarina ny zavatro dia ny olona miaina nyity didiny Kristy sy ny didi mpitiavana ity zany araka izao lohevitra antsika zao dia ny olona hoe izaho koa dia sy handray na hitazona zavatra izay tsy ahy velively na hoe zavatra tsy nisahiranako io any na ohatra misy telefona mipetrapetraka fotsiny eny ohatra any am-piangonana ohatra dia namerikira ny korala dia nisy telefona sasany tavelo atao efa mba telefona kely mampalahelo dia misy torsy mahazo iny indreriny mba fananana efa tambatambazina ny bateria sesemana boritra kely zany mba anina fa misingilahila ny bateria sy sarina le telefona tavela teo ny olona mahalala hoe tsahazakako mahitany hoe miaina hoe zavatrako verina misy mangalatra nefa dia voateo ny araka teo dia teo very tsapako ny njidiny zany very zavatra zany ary tena tsy zakako zany tena mahatonga hisafoaka tezitra sy malahelo dia aho zany tonga saigna na dia hitako eto azy ty dia fatako any lianina ty na nikala ianina dia ateriko any aminazy le izy zay le izy zay ka zay io resaka halatra io misy sehatra na toerana tokony resansika azy tenaiky fa ao anatin'ny fandaharan'ny opera rado amin'le katesizmy fiangonana katolika ao anazavany an'ireny hoe atsipri an'ireny hoe ny mangalatra ny tafiditra anatiny hoe manao karama varimasaka manararaopaty hitanao zany hoe le olona anatina toe zavatra manahirana dia hararotinao izy anatin'le fahavoazany mahazonao tombotsoa efa namany mangalatra zany tsy manaty mindrana sinsisa fa eny opera rado manao an'iny fantarana iny fa zay asika ohatra farany mahakasika ny ohatra hoe lafin'ny resaka eo amin'ny resaka fifandraisana zany anatina fifandraisana be dia be amin'izao no mitaraina ny tanora ohatra hoe manana olon-tiny izy na manana vady vao sy ny sisa dia rehefa avy eo indray tonatonana n'olona fotsiny apetrapetraka ny nasirarahina dia ianao mahalala an'izay hoe mafy zany dia ianao koa sy manao an'izany aman'olona sy mampizaly olona sy mampitampy fitiavana amin'olona zany zay anisan'ny fiainana an'ity tena fitiavana ty zany zay
io ndraisantsika natomboka atsika talohan'ny angélisy teo iny a de miresaka zany hoe le aza aloha zany no tena nasongadina atao fa ndeha hidirantsika ndray a lay forme positive zany le hoe maniraka indray sy hoe manaova zavatra tsara mihafa zany le maniraka hoe tena manaova zavatra ianao zay ko fiainana nyty didin'ny Kristy didim-pitiavana ty ary Kristy rehefa manome ny didim-pitiavana ataony fotsiny hoe mifankatiava io fankatiavana io a de misy an'izay hoe ary mba ataova mihafa izay tianao hatao aminao iny zany maniraka atsika zany zay ary io hafa hoe zavatra tsara atao amin'ny hafa io a sy ny faritany hoe manaova an'izao tonga de hoe omeo akanjo izy omeo vary izy fa io zany maniraka anao hoe be deaibe ny zavatra tsara azo atsika atao amin'ny hafa zany ataovy amin'ny hafa izay tianao hatao aminao na hoe ataovy amin'ny hafa izay tianareo hatao aminareo satria izy moa nyresaka tamina vahoaka maro fa ity zany tena mivatana aminao miaino io mihitsy zao hoe ranona izay tianao hatao aminao ataovy amin'olona tena maniraka anao zany zay zany hoe mila maka inisiativa zany sika hanao tsara zany hoe manira tena manao dingana voalohany mihitsy zany anao zavatra tsara amin'ny hafa zay de andeha hidirantsika satria anisany matimatesako moa zany ny fampianarana mahakasika ny fianakaviany ity amin'ny fandaharanako magistera sao de miresaka an'io de andao asitsika ohatra hoe amin'ny fiainam-pianakaviana zany zay ao anatin'ny fianakavianao de ohatra ianao zany ray mpianakaviana miasa mafy de nefa ny vadinao sy micomprendre na zanakanao raha sy micomprendre fa miteny hoe dadanay adaladala ohatra zany tianao misy le hoe mba micomprendre anao zany ny olona ao an-tranonao mba mihaino ny fanazavanao ny olonao ary mba tianao ny olona manome courage hoe courage dada ohatra zany de ohatrzay ianao koa mba micomprendre koa ianao hoe ny vadinao na de marina fa sy miasa sy mampidibola azy izy fa mikarakara tokantrano de anjaranao koa ny miezaka micomprendre azy amin'ny situation misy azy io satria taddio foana fa marina le hiranjakatiana angamby le miteny hoe tsy fidiny azy ane ho tonga amin'ny toerana io de miko zany micomprendre vady izy vehivavy io ny anjara toerana ireo koa ny zanaka mbola madinika ireo mbola mpianatra ireo sy ireo no mamelona ny fianakaviana fa mba zay vitany ao efa zava-dehibe ny hoe izy tianao mikarakaranao izy araka ny teninao de le ray mpianakaviana hoe maniry hoe mba hicomprendre azy zany ny olona rehetra oatrany na ny vadina ny zanany ary mba hiaino azy tsara ny vadiny sy ny zanany ary mba hanome famporisihana azy amin'ny zavatra ataony ny vadiny sy ny zanany io ray mpianakaviana io ohatra nao ray mpianakaviana mpiaino ray zany zao ianao koa aoka ianao zany comprendre ny vadinao aoka ianao hiaino tsara ny vadinao aoka ianao hanome famporisihana ny vadinao de ataonao an'izay koa ny zanakanao de amin'ny anjara toerany tsirairay izay zavatra irinao hoe ny olona hanao an'izay aminao de mba manaova an'izay aman'olona fa be deaibe atsika manao mizana sy ndrinila ty tsika hoe isika foana no majaina isika rery no enona comprendre atsika ny olona nefa tsika 0 ganagana manatody ny olona comprendre olona sy aprisika ny olona tahaka zany de eo amin'ny fianakaviana moa zany arotiko zany miteny anty zava-dehibe io hoe mifampiaino mifampiresaka mifampi-comprendre ny fianakaviana fa sy ilika fotsiny hoe ianona ny tokony comprendre ato ianona ny tokony hiaino ato ianona ohatrao fa ny sisa ala safaiha fotsiny amin'ny zavatra oatra zany amin'ny fiarah-miainakapobeny de anisan'ny tafiditra am'zany indrindra ohatra hoe any amin'ny religiosy resana ihany satria mety misy religiosy miaino zany zao ohatra hoe any amin'ny communauté ny religiosy ihany io fiainana hoe mba manaova ny tsara miafy io de azosika adika tahaka zao le izy ianao zany de mba amin'ny maha-olombelona moa zany misara teny mety mba misy hadisoana faute na erreur mba ataonao zany de rehefa ianao manao hadisoana de mba tianao ny olona zany hicomprendre anao de mamela anao de tianao koa mba ho ajaina tianao ny hapiana de anao koa tokony manao an'izay amin'ny rahalahinao na ny raha vavinao de zay zany anisan'ny fiainana an'izy ity zany zay ka noho zany re tianao ny hoe mba hamela anao ny olona rehefa diso ianao de mba tianao ny ho ajaina tianao ny hapiana de anao koa zany sy maintsy tokony mamela moramora koa any adisony hafa ireny sy micomprendre ianao de manaza ny olona rehetrarehetra manodidina anao ihany koa ianao ary ianao le olona tonga de mba manira tena reny mba hanampiny hafa amin'ny zavatra mety hoe ataony na ilainy tena hoe aide spontané zany tonga de hita taratra hoe ianao manampy misy olona mako mety hoe te hampina izy nefa izy tena tsy manampy reny zany endrika isehona fitiavatena mahamenatra ihany any amin'ny Galata 5:2 Masindapoly taratasy ny Galasianina io miteny izy hoe mifampitondrano mavesatra ianareo fa mizany hataterahanareo ny lalàn'ny Kristy eo zany zao misy hevitra vaovao koa lazany Masindapoly amin'le fiarah-miaino hoe ay moa le lalàn'ny Kristy ataotsika aloha hevitra ity akoatran'le hoe manao amihafa zay tiana hatao amin'ny tena ary tsy manao amihafa zay tsy tiana hatao amin'ny tena ihany koa de tafiditra ao anatiny le hoe fampitondrano mavesatra le hoe porter les fardeaux les uns les autres les uns des autres fampitondrano mavesatra de inona ny hevitra zany hoe fampitondrano mavesatra zany de hoe
ny hafa io mety mavesatra amintsika ny miara-miaina aminy, ny hafa io mety mahasorosorena antsika ny zavatra ataony, sanatria ny vava aza mety velom-pialonana kely sika mahita ny zavatra ao amin'ny hafa io zany, fa tsy maintsy entina sy zakaina ny hafa ninona toetrany na ny maizy azy na ny tsara na ny rasy, fa rehefa tena mavesatra le izy fa entinao rehefa miaina an'izay ianao mahatateraka ny lalàn'i Kristy, endrika anankiray isehon'ny fitiavana zany izay mifampitondra ny mavesatra zay. Ahoana ndray izy ohatra hoe jerevantsika zany eo amin'ny lafiny ohatra hoe fiarahamonina zany, ahoana ny iainana ny ty lalàn'i Kristy eo amin'ny fiarahamonina efa niresantsika teo ny tokantrano fa nytinona tena ho resahana sy hotsindrina zany de hoe fiarahamonina tahaka ny ahoana, fiarahamonina ny mpiray tanàna, ny mpifanila-bodirindrina, ny mpiray tanàna, mpiray fatsakana, ny olona mifamezivezy amintsika matetika ireny zany eo an-tanàna zany zao. De eo amin'ny tanàna eo ohatra hoe anao sy ianao zany zao mba tianao zany ohatra hoe ny volonao io tsy andasahan'ny olona ny ombony na hoe ny trononona de samba misy filaminana tonga de mitrongo zay tiany trongisana rehetrarehetra de anao koa zany mitandrina sara ny fanakanao mba sy hanimba zavatr'olona. Ny olona mety hoe omby manaraka amboly fa ny anao ndray mety gisa mihinana kesanonona, fa misy mako sasany rehefa hoe izy tsy manana omby de sarotiny be manana omby hoe manaraka amboly ny mpampirombonareo de simbaby ny volonay, nefa koa ny ganagananao sy ny gisanao milamaka ery-tanimbarin'olona ery de zay fiainana ny rariny zay zany anisany iainana ny didin'i Kristy ty koa mety azontsika angamba zany zay eo amin'ny fiarahamonina eo ny fiainana moa zany de ifandobiasany hoe indraindray mba mahomby indraindray mba tratrany tsy fahampiny ianao de ohatra ohatran'ireny hoe amin'ny fotoana manana vary be ianao zany de tena milibaliba tsara mihitsy sivika poka nona telo mianaka ary mahandro inefatra agnatin'ny ray andro taloloha moa nisy an'izany angamba ny fiainana fa amin'izao fiainana sarosarotra zao mety hoe sisy an'izany fa ny ohatra iny tonga teo ambava de fatikanina ianao satria zatra mihinana masiro de fatikanina mandroaka onina kolaka koa mandehana am'izay moa fa ngay zay mba te hinakanina moa dia tiana mety misy olona mahavagnona raha ohatra zany nefa mety misy koa fotoana zany mba tratrany tsamisy ianao tena tsamisy atokona koa na de tapaka poka aza tsamisy de mety hoe mba irinao misy ianao tena mahay miladilady ianao mangataka amin'olo agny mba vonjeo fa de tena tsamisy atokona ngay nefa anao rehefa mba misy ay manjaitra dody vaky sady de tena agny tena fady mamoaka zavatra lasinainy talata larobia alakamisy zoma sabosy lahady ay lazainy dadarabe nay tena fady ndrasana anay nefa anao mila vonjy aman'olona de nefa anao rehefa mba ilan'olona vonjy de tsy afaka miaina an'izany ianao mety hoe tiako foana makasika hoe zavatra tena iaignatsika no azona nyty resaka finoana ty sy ny lalàn'i Kristy ho an'izay olona mpandehandeha de mahalala tsara fa indraindray anao noho ny atin-javatra samihafa taraiky noho ny orana mikotrokotroka be ny varatra na tonga de hoe valaka fotsiny tsotra sa mahavita lidia koa anao de mahita trano mba misy ziro vao mirehatra ery de mamonjy agny an-tanàna de mivily de mba afaka matory ve fa de tratraliny ohatran'izao de karakarain'olona be anao de andrahona an'izao aminona koa ho azy sy ny sisa karakaraina de nefa anao le anisan'ny magnidy trano rainy de tena tsamba mandray olona tena magnafo masaka de tsy mba mahay an'izany de misy zavatra sy rariny zany zay ary sy tena miaigna re kristianina ny manao an'izany marary misy favoazana kely fa io ihany zany ny Kristy tianao atao aminao le hoe mba raisin'olona anao rehefa valaka de valaka avy any de mba men'olona trano de meny farafara reo aza misy mitambatambatra manao dabotany mitambatra lamba agnambadika agny fa menanao ny body fotsy ianao tena karakaraina ohatran'ny mpanjaka kely satria le olona mangoraka anao de nahoana moa tsy mba ho afaka hangoraka tahaka zany zay reriavana zany anisany agnazavana ny ty ataontsika hoe fiainana ny didin'i Kristy ty ka ohatra zany dimiantsika de hoe ay moa reny fiasika madinidinika amin'ny andavanandro ragny zany ny tena fiainana ny ty finoany ty fa sy le mihira voninahitra ry am-piangonana ry de rehefa mihira zany ianao de tena mila hosilaka hatraria-potsofi ny ariny vava mitalangoaka de mitalangoaka mihira nefa mety hoe raha sy fagnahy tena sy manana zany fitiavana zany amin'le hoe didin'i Kristy ary Kristy ny teny hoe ny amatarana anareo hoe mpianatra sy le hoe ianao mirobaroba zipo be mandeha mivavaka ary manao robe lava de lava maotina de maotina ohatran'ny anjely de tena ohatran'ny romasom-bavy Terezy Davila zany sy Catherine de Sienne ohatran'ireny mihitsy ny paozinao mivavaka sy reno sisy no amatarana fa mpianatra ianareo fa ianareo mifankatia mahay mangoraka ianao de mahay micomprendre ianao de mahay mamela ny ady so ny hafa ianao de tena iainanao le hoe rehefa ny ahy tena mba tiako ary mba ataon'olo zao tonga de anao manao andreny aman'olo sy tiako ny any ohatrao de anao tsy manao andreny aman'olo izany no fitiavana zany izany tena izy so hoe akory magnilika ny hoe le geste teknika any am-piangonana sy le zavatra ataontsika reny tsisy dikany sy hoe zay fa sy ireny ny voalohany amatarana antsika ho mpianatry Kristy satria ny maha-kristianina antsika maha amin'ny eglizy antsika de le antsoina amin'ny ny concile moa no miteny an'izany le hoe appartenance
de cœur, zany hoe ny fonao misy ny tena miompina amin'ny Kristy, iny ny tena maha-kristianina anao. Ka rian'ny fonao sady vandana mainty kitroka de mainty kitroka, sy misy mihiratra akory ny hatsara-panahy omponao ao sy tena kristianina ny anao zany. Manana endrika fitiavam-bavaka fotsiny ohatra ety ivelany fa riagna mivokatra sy ny tena aty sy na ihany de tena sisy ho raisina sagnatria amin'ny vavany zany. Zay ry havana, ireo fiatsika madinidinika ataosika amin'ny andavanandro reny de anisany iainana an'io lalàn'ny Kristy io zany anatanterahana azy zany. De zao sy de mitady zavatra goavambe mihitsy zany Kristy zay vao hita hoe anao tena manaraka ny lalàn'ny Kristy zany fa tsy pihako ndray mandeha le hoe fiesika madinidinika iainana amin'ny andavanandro sy amin'ny tontolo mpiarahamonitsika lasinainy talata larobia lakamisy somasaposy reny de efa iainasika an'izany lalàn'ny Kristy zany. Na agny ampanaovana soroka ahitra agny anao, agny ampitaona zezika agny anao, ary ampisimponana tainomby ery anao, ery ampambolena ovy ery am'izao zany mizinja vary sy mitaombary de eny efa miaina ny misy tantara kely tadidika le hoe misy olona tena faty paraky nefa rehefa hangataka paraky zany magnozogna am'izany reo de agnarany mpamivavaka de sanaky paraky de safoy, nefa izy rehefa manana paraky mampiasa tombolo dobla le masaso sady rasilahrondraigny ataony amin'ny ilany de ny sara de sara avahany de zay mpangataka meny am'le eo amin'ny tratrany akavia fa ny tena ampiasany le sara afeniny agny de zavatra mampimey zany javana. De zao ary reto mba misy ohatra vitsivitsy fa sika miaina an'io amin'ny andavanandro io fanatanterahana ny lalàn'ny Kristy io zany zao. Miarahaba olona de aza atao arahabanambojafy. Fomba fiteny io miala siny am'izay avy any sy indraindray maheno niany fa fomba fiteny io rehefa malaza na ny any Amerika raha mahalala an'izany hoe arahabanambojafy. Ny arahabanambojafy zany hono tsy vokatriny fo manahoana de zay fotsiny. Izy ara tsy mijery anao sady magnainga saoka be miteny manahoana. Izy no mamaly arahaba amin'io de tsy mba misy fifandraisana po le fiarabana fa de fotsiny hoe manahoana. Fa miarahaba olona ampitiavana be efa fanatanterahana ny didin'ny Kristy zany. Mahaiza misaotra rehefa diso de mangata famelana de mba misahirana kely ho an'olona io ny tokony tonga de anao misy no manira tena. Ny vavaka fisaorana 770 amin'ny lamesa misy an'le hoe sokafo ny masonay sy ny sofinay hahitanay ny ilaindreo namanay, atoroyanay zay teny sy asa kahirezanay ireo mizaly sy vesara-pahoriana ataovy manampy azy amin'ny fomahitsy zay araka ny ohatra sy ny didiny men'ny Kristy. Tokony handeha ho azy zany ho an'ny mpianatry Kristy no mijery hoe inona reny no ilain'ny namako, inona reny manahirana ny namako de mamanira tena ianao no miteny hoe mba afaka manampy anao ve azafady inona ny azoko anampina anao. Ary ohatra moa ianao sy tonga saina nanira tena mba hanampy fa ny olona no miteny hoe avike mba pio kely azafady de tsy tokony halangalana ianao fa tena mirandra service zany manao zavatra ho an'ny olona io. Ny famanginan'ny namana marary, misy olona mahalany fotoana adiny 2 adiny 3 amin'ny tabernakla fa misy olona mpifanolo-bidorindrina aminy fanarary tapabolana efa maty zay izy vokako kaiva re narary ranona iny fa ina honina avo azy ditanao am'izany nefa zany tokony hoe endrika anankiray anehona ny fitiavanamana hoe mba mamanginy marary mahay mihaino ny fitaraina ny hafa ihany koa rehefa mijaly izy na misy zavatra manahirana azy zava-dehibe na sy anany zavatra atolotra azy ianao fa ianao le mba mihaino de aveo mba mitretre raha zany raha zany. Masomba Terezy Jesosy zazakely ny anarany avy moa Terezy de Lisieux. Masomba Terezy Terezy kely ny teny an'io hoe ireo zavatra madinidinika kely reo rehefa atao ampitiavana de afaka manova an'izao tontolo zao. Tsy hoe afaka aza moa fa tena lazay misy hoe ireny zavatra madinidinika atao ampitiavana reny izy manova an'izao tontolo zao reny. Io anisan'ny mba tiako tadidisika. Tsy miandry zavatra ngeza be, tsy miandry zavatra ngeza be ny maneho fitiavana zany. Fa hoe zavatra kely faran'izay kely bitika tena bilitika fa ampitiavana nanaovana azy tena ampitiavana be vokatry ny fotsy izy fiasanamila tena fitiavana manova an'izao tontolo zao reny. Tsika sy misy aviso ohatra ny ahoana no ahatanterahany hoe anovany an'izao tontolo zao fa matombo teny an'io ny olo-masina traiky fara-panahy izy io ary reny teny olo-masina voatazona lasa citation malazy reny de tena mitombo ny rehefa niatra tamin'olona maro. Ka na mbola sy mahita ny fiatraikany zany asika de akao resy lahatra miaraka amiko hoe rehefa atao ampitiavana reny zavatra kely sy madinidinika reny ohatra ny fiarabana andresasika teo, fahaizana misaotra, fahaizana miala siny, mba mifona, manampy olona manira tena hanampy namana
manovany zao tontolo zao reny araka ny teniny zokintsika amin'ny finoana mba fitehirizana Jesosy zazakely. Inona ary ireo vato misakana amin'ny hoe fanatanterahana ny lalàn'i Kristy. Ohatrany hoe tsotsotra le izy fa matoa isika mbola manota ary sy mahatateraka an'io misy zavatra mety hoe misakana eo dia andeha raha tsika mijery zany zay satria misy fototra mahatonga an'io tsy ho tanteraka. Hoe eto ansy hoe manao bela zao fotsiny satria mba mopera moa dia misy manontany hoe kainao ve mopera tena miaina an'io zato sanjato dia zao le izy hoe tsy dia tsapa io na aho anisan'ny tratrany mety hoe amin'ny sasasasany amin'reto vato misakana reto satria mako indraindray mitranga mihiratra le vato misakana indraindray ohatra mpamisosa dia anao koa mino fa tratrany zany dia zavatra anankitelo ny tena ngeda indrindra zavatra telo ny tena tsapa ngeda indrindra sy araka ny ainana azy araka ny ainako azy koa zany dia mba ifampizarako vato misakana amin'le fanatanterahana ny lalàn'i Kristy. Voalohany aloha ny fitiavatena, egoisme. Ianao miteny hoe zasy tia tena, mety hoe izay fomba fitsara kapobeny dia mety ho marina fa na ny tena zao dia mety manamary tena hoe za mohatra mba sy tia tenany fa amin'ny akabeny misy ao amin'ny akabeazan'ny olona ty fitiavatena ty araka ny teny keo mitranga mihiratra fa ndeka ho visa fisaitsika dia ho hitantsika ary samy manongo tena ve hoe tratrany ve aho. Rehetra moa sy tratrany dia isaoran'Andriamanitra fa fahasoavany zay isaorana azy zay. Le fitiavatena le egoisme atao hoe egoisme zany manko le hoe ego zany dia le hoe ny tena sika no heveritsika voalohany amin'le zavatra rehetrarehetra voalohany tena sika aloha voalohany ny hoahy ny ahaloha. Misy fomba fiteny zareo Amerikanina moa dia hoe l'Amérique d'abord l'Amérique d'abord. Reny ane zany amin'ny maha-slogan azy dia firenena matanjaka dia ohatra hoe mahafinaritra fa ny tena marina fitiavatena zany anisany dia tsy dia mifanaraka amin'ny finoana loatra. Le hoe fitiavatena manko ny olona dia le mieritreritra fotsiny izy hoe ny olona tia tena zany dia le olona kahihitra be reny fa tsy izay fotsiny le izy fa araka ny hoe egoisme dia hoe ny tenako izay no fantatro voalohany dia sy miraharaha ny hafa dia rehetratran'izay retina izay ianao io anisan'ny vato misakana ngeda dia ngeda sy hatanterahana ny didin'i Kristy ity. Ny tena sika no eritreretintsika voalohany ny tenanao no eritreretinao voalohany ary sy manao zavatra ianao re sy misy tombosoan'ny tenanao. Izay zany vato misakana sy hatanterahana ny lalàn'i Kristy angataho ny fanahy masina mba hanongotra ao amintsika io fitiavatena io sy hoe sy ho tianao ny tenanao fa le hoe egoisme zany efa tena tafahoatra izy ary aretina matola zaina amin'izany anarana zany. Ny faharoa ny hatezerana samy hafa ny hasosorana sy ny hatezerana fa ny hatezerana lazaina hoe la colère fohitana io ny tena heviny dia le jereo moa ny atao hoe olona zany kolerika na hoe tratrany ty aretin'ny colère ty na hoe ny hatezerana ny jasy mako zany ny fanakakeo fa zavaiko le izy dia azontsika le tena teneneto le vato misakana. Colère zany tena hoe fahatezerana tena efa tonga amin'ny faratapony zany mampitroatra sarom-pilagna. Nisy rasy nataon'olona anao ny olona manana ny aretina atao hoe colère ty avy hatrany tonga dia mamaly faty eo no eo voahisaka ny tongotra tonga dia fetrika mandrivorivo tonga dia any amin'ny valagnorana. Misy zavatra tonga dia misy valiny eo no eo hoe tonga dia tafika misilina avy any na io vava be io na asa rasy akasiparana. Ohatran'le tantara hoe nisy olona roa zany dia ndray manana kisoa ndraiky manana fambolena dia le kisoan'le olona no ny hoe tsy fantany ary hoe nandrongatra ny kisoa dia lasa nandeha dia nitrongo voanjon'olona voanjo amin'ny sisisiny rehetra iny ataoko hoe fitofototra eo no voatrongon'le kisoa fa ny kisoa ny tena marina andeha iry amin'ny honahona iry amoron-drano iry ny tena programa fa nandalo teo dia nitrongo le any eo ampangalana kasaka le ramatoa miaraka amin'ny goro iny tonga dia nifrany le kisoa efa telo hetsy dia izay zany misy colère zay hoe misy ratsy eo tonga dia misy valiny eo no eo na fikasana hamaly ratsy ny ratsy izay le colère misakana antsika sy hatanteraka ny didin'i Kristy zany. Ary ny fahatelo moa dia le hoe tsy firehana le lazain'ny Papa François matetika le l'indifférence zany io tsy firehana io le hoe faly ny hafa tsisy rarahinao zany misy zavatra manjo ny hafa tsy mampiraika anao zany ianao zany dia tena fovato ianao zay no mahadika anazy io fovato io anisan'ny misakana antsika sy hatanteraka ny lalàn'i Kristy zany zay zaly ny hafa eo akaikitsika eo fa tsy manao ninina isika sy miraika asika sy mitretre sy mba manao hoe tsisy fangorahana anatin'ny fotsika eo zay le indifférence zay mila fibebahana ny fotsika zany aizariny loharano hanovozatsika ny hery ahafahantsika miaina ny lalàn'i Kristy io zany renerintsika samy rery dia tsy ahafahantsika miaina andrany zay dia mazava zay lasa manao manaraka ny fampianaran-dison'ny pelage isika raha mieritreritra hoe vitatsika zany tsisy herin'Andriamanitra pelagien sy pelagienne isika tsika tsy maintsy manaiky aloha hoe mety ho vitatsika amin'ny ampahany ihany io fa hoe fitiavana domboky tapany mandoherany sy fitiavana ohatran'ny varavarana tiana fa tositosika no mety mba ho vitatsika fa
rehefa miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika dia mahavita an'izany, izany hoe mivavaka sy ny fifandraisana amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny teniny sy ny Eukaristia ho antsika katolika indrindrandrindra. Anisan'ny manampy isika ho an'izay tsy katolika fanerasirana amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fisokafana amin'ny fanentanana ny fanahy masina, anisany andraisantsika n'izany fahasoavan'izany. Io aneny mahazava-dehibe ilay tenen'i Jesosy amin'izany toko 5:27 ao amin'ny Evanjely Masina zany toko 5:27 hoe mitoera amin'ny fitiavana. Aza miala tao fa mitoera amin'ny fitiavana. Izay no hatanterantsika azy. Amaranantsika ny fandarana ary mpianao jaina dia asiako fehi-kevitra kelikely izany ilay izy dia hoe misy dingana telo izany azontsika tena atao tsotra dia tsotra afa-tsika mamitina nyty hoe lalàn'i Kristy lo hevitra antsika ty. Voalohany tsy manao ratsy, iny le lazaintsika tamin'ny voalohany hoe aza atao amin'olona izay tsy tiantsika atao amintsika. Ny faharoa, manao koa ny tsara mihafa satria Jesosy hoe ataovy mihafa izay mba tiantsika hatao amintsika. Ary ny fahatelo, mitiava ohatran'i Jesosy zany, izay le hoe mitoetra amin'ny fitiavana zany. Na dia ataontsika hoe mampisy dépense aza ny mitia tahaka ny Kristy satria mandany hery zany, ny fandeferana mandany hery, ny mamela mandany hery dia mitia ohatran'i Jesosy zany. Amin'izay dia ho tanteraka le tenin'i Jesosy hoe ao amin'izany rehetrarehetra zany no misy ny lalàna sy ny mpaminany rehetrarehetra. Ao amin'izany teny zany ny lalàna sy ny mpaminany any amin'ny Mateo 7:12 izay noresantsika teo. Ka ny fahamasinana zany ry havana, ny fahamasinana araka ny maha-kristianina zany dia hoe engany ny fiainantsika andavanandro satria tena zavatra andavanandro aby ny resantsika teo, tena fiainantsika kaikakaiky mba ho haitsika ny manovaza hoe na iza olona ifandraisako sy fampitakosinako dia le foko tsara dia tsara, sy te hanao ratsy aman'olona ary manao ny tsara amin'iny ary entan'ny fitiavana otra fitiavan'i Jesosy dia iny no zaraika amin'ny hafa. Dia amin'izay ihany koa na hamaly ny hafa na sy hamaly dia efa namafy fitiavana ianao dia tena itsika fa hitsinja fitiavana. Fa raha naneo ary ny fandarana amin'ny ity androany ity ry mpianao jaina mametraka ny vidiny mahafinaritra amin'ny manaraka indray ny havanareo mopera tsika masina.